ahoana marina mbola hiari-pery ve ny vahoaka malagasy tsy izay te hitarika akory de mahay mitarika avokoa mila traikefa sy fahaizany zany indrindra fa hoe firenena raha atao kely ny jeritodika na de nisy krizy mafy aza teto amin'ny firenena ny taona 2024 dia nisongadina ary aingana ny fanarenana ny toe-karenantsika taorian'io taona io no ny paikady ny mpitondra tamin'izany fotoana zany de ny filoha Marc Ravalomanana. Mazava ny voasoratra ao anatin'ny titahiri-kevitry ny Banky Mondialy ity ho an'ny taona 2024 nitazona ny laharana fahatelo amby efapolo amby zato amin'ny firenena 70 amby zato i Madagasikara teo amin'ny sehatry ny fandrosoana. Ny arahantsika nahafantatra ny zava-nisy teto ny taona 2024 ny filoham-pirenena ankehitriny io mihitsy no nitarika ny fanonganam-panjakana tamin'io taona io ary de nambara mihitsy tamin'izany fa vahaolana ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fanonganam-panjakana. Ity no zava-nisy ny volana Desambra 2024 teo. Tsy marina ny filazana fa nisy finiavana andripaka sivily tamin'ny raharaha 7 febroary raha nitatitra teo anivon'ny Cour pénale internationale tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity. Ny taona 2024 no namoaka tsoa-kevitra voalohany CPI ary efa nilaza fa tsy anjara ny mitsara io raharaha 7 febroary io noho ny tsy fisiana pirofo ahafahana milaza fa nisy tokoa ny finiavana avy tamin'ny fitondrana tamin'izany andripaka sivily. Ny taona 2024 nisy indray ny fanampom-baovao voarain'ny CPI saingina namafy ny mpitsara fa ny fanampom-baovao voaray dia tsy mbola ahafahana mihitsy milaza fa nisy finiavana andripaka sivily tamin'izany raharaha 7 febroary izany. Indro misesy no nisy ny kasan-dota ny fitondrana Ravalomanana teo anivon'ny CPI momba ny raharaha 7 febroary saingy nilaza hatrany ity fitsarany iraisam-pirenena ity fa tsy mitombona ny fiampangana azy. Mandray ny tatra rehetra sy fanomezam-baovao momba ny raharaha rehetra mety ho voasokajy hoeliko abevava ho an'ny mahaolona na crime contre l'humanité sy fandripahana fahobena génocide moa ny CPI. Mazava eto fa tsy voasokajy ao anatin'ireny raharaha 7 febroary 2024 na dia misy mikasa ny andoty ny anaran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ao anatin'izany raharaha izany azy. Tsy hiverenantsika ntsony angamba ny tantara fa ndao hojerentsika ny tantitry ny Banky Mondialy izay mampiseho miariary fa ny tsy fahaizan'ny filoha ankehitriny io no mahatonga ny fahantrana eto Madagasikara izao io. Raha ity tatitra voaray ity dia nitazona ny laharana fahaefatra amin'ny mahantra indrindra maneran-tany i Madagasikara ho an'ny taona 2024. Izany hoe taorian'ny taona nitondrany ny filoha ankehitriny io ny tetezamita ho an'ny taona 2024. Nitazona ny laharana fahadimy isika ny taona 2024 raha ity tatitra ity hatrany. Niverina eo amin'ny fitondrana ny filohan'ny tetezamita io ankehitriny. Firenena faharoa mahantra indrindra maneran-tany i Madagasikara taona 2024. Roa taona izay no lasa faharoa amin'ny mahantra indrindra i Madagasikara. Asa ngamba raha ho laharana fahafiry isika ary anahoana ihany koa ny fahorian'ny vahoaka malagasy mandritra ny 3 taona ambiny. Tsy tonga ho azy ny zava-misy ny fahantrana lalina eto amin'ny firenena io ary fosotra isan'ny nahatonga izany hasesesy ny CENI izay nyray tsikombakomba tamin'ny fanafenana ny tena safidim-bahoaka teto tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 2024 iny. Na dia teo aza ny fanafenana ny marina momba ny safidim-bahoaka iny dia niezaka nandefitra sinangina ireo mpanao politika teto amintsika satria sarobidy ny fitoniana. Navela ny asa ankalalana ny filoham-pirenena vaovao mba anatanteraka ireo fampanantenana mezinezina tamin'ny fampelezan-kevina. Roa taona aty aoriana ny tondran'ny firenena sy nanatanterahana ireo programan'asa. Tafiakatra fitsonjato ariary ny iray kapoaka amin'ny vary. Firenena faharoa mahantra indrindra i Madagasikara. Mbola ho azo antenaina ve ny isiany fiovam-piainan'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny 3 taona ambiny? Hoy mantsy ny filoha Marc Ravalomanana hoe ho sarotra sy anahirana ity taona 1 ity raha tsy miomana dia n'izao tsara sika. Mahatonga amin'ny teny an'izany dia noho ny fahitako sy ny fahitantsika rehetra fa raha ny fahitana ny teti-bola mpanjakana momba ny tantanana ny firenena iny
rahantsika malala tsara zany hoe teti-bolam-panjakana na loi de finance zany no tena izy amin'ny fitantanana firenena anankiray miainga amin'iny daholy a ny ahafahana maminavina sy manao tombana zay zavatra ho atao moa ve ao anatin'iny ny zavatra tena mamaky avoaka sy ny tena amonjena azy moa ve ao anatin'iny ny zavatra tena amena sy ahafahana mamonjy ny tsy manankaniko hoanina sy ny tsy mahita zay aniko hoanina akory satria tsy mifanetana ny zavatra misy sy ny zavatra hita sy ny zavatra mitranga le zavatra voalaza sy eo anatin'ny lalàna fa raha ny fahitana azy raha ny reny tatitra ataon'ny banky iraisam-pireneny reny laza hoe 2 isan-jato ny orinasa am'izao fotoan'izao a katona na nakatona fa ny tena mafy amiko am'izao fotoan'izao a ory aho tena ory aho fa mahantra ny manodidina jereo ngereo zavatra nitranga tany atsimo hoe zavatra kely famezana sy fafalipo nentina nanam-pinandreny renti ny vokatra azo vomaika fa le vola be dolara be mendrareo banky iraisam-pirenena sy ny firenena hafa zay manohana atsika amin'ny fanafoanana ny koero io ve de tsy vita io ranga fa tatano tsara de atao mangarahara tsara izany no atao hoe olona manana fijery lavitra saingy rehefa ny filohamary karavalomanana moa no miteny toy izany de lazay ny ekipa eo anivon'ny fitondrana fa fankahalana foana tahaka izany ihany mantsy ny zava-nisy teto amin'ny firenena tamin'ny taondasa iny ka isan'ny mampitondra faisana ny vahoaka malagasy tahaka izao nilaza ny filohamary karavalomanana fa tokony idina ny sistany sy ny sidina rehetra mba tsy hatongava ny aretina coronavirus teto zavatra fa no navaly ny ekipa ny fitondrana izany ny mpitondra sy ny ekipa no miaina amin'ny karama isam-bolana fa ny vahoaka madinika ny aina tao anatin'ny fihiboana tsy ny sakafo mbola nampina tamin'ny tositosiky ny tosika fameny ny mpitondra fa ahoana mariny iarahantsika mahita tsara angamby ity sary ity asana de tsy ola ohatry ny ahoana loatra io no de izao no amaro ny mpitandro filaminana isambotra azy raha ity sary ity no jerena de inona fa hobetsaka noho izao zany no itsena ireo mpanondrana ny volamena antsokosoko izay nanana taratasy ara-dalàna tratra tatsy Afrika Atsimo de ny firenena hafa indray ve no sarotiny amin'ny are-pirenentsika mbola misy mpitondra ihany ve ity firenena Madagasikara ity tony vahoaka ihany mantsy no faizina sy ampiaran-dalàna eto de hoy ny mpianatry ny ENS ny taky ny zony andray fipetra izahay onona valy mpitandro ny filaminana nirefotra ny bomba mandatsa-dranomaso vaky ny tsoka ireo mpianatra mpianatra mitaky ny zony ve dia bomba mandatsa-dranomaso sy fisamborana no vahaolana izany ve lohay nylazay ny filohampirenena ankehitriny io fa raha misy mpitondra demokratika teto de raha tsy voalohany izy de faharoa sa inona no atao hoe demokrasia amin'ny mpitondra io de hoy nisy olom-bavambahoaka hoe aseho an'ny atokotiky Madagasikara hatramin'izay ny fanajanany zany hoe tany tandalàna zany ny fanamariana kosa nefa de nizao no hoe raha ny zavatra misy hita sy iaina ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao dia ahina ny isiny ny antsoina hoe explosion sociale satria tena tafalatsaka lalina ao anatin'ny fahasairanana ny vahoaka kanefa le fitondram-panjakana zay natenainy anirina indray no
atao sanatry ampivandravandra ka eo a no ametrahanay mahakasika an'izay ny hoe tsy de avy amin'ny antokotiky Madagasikara angamba ny tsy mahandra ny taona 3 fa ny vahoaka malagasy mihitsy mety tsy ahandry raha sanatry ka tsy mahita vahaolana am'izao zava-misy iaina ny vahoaka zao a ny fitondram-panjakana malagasy atreto tokoa de ny tombontsoan'ny mpitondra no manjaka eto fa tsy tombontsom-bahoaka mbola hiari-pery ihany ve ny vahoaka malagasy fa ahoana mariny ahoana mariny